tomboko lahy sy tomboko vavy. Nisy ray aman-dreny zay niteny tamin'izany rotsaka sombavaboaka tany niteny hoe satria nanontany inona moa dama no mahatonga anao hirotsaka sombavaboaka ty amin'ny Ambato-Fianarana. De zaho raha tsy nisy Ambato-Fianarana de tsy nisy aho. De io toeran'io zany anisany mbola koa le hoe fiainana any an-tsaha. Fiainana any an-tsaha, le hoe famatotra amin'ny tany. De io zany nanontanin'io ray aman-dreny io hoe ina moa zany nadana to izy hoe za tia mahalisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty Ambato-Fianarana. Satria raha tsy nisy Ambato-Fianarana tsy nisy. De hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony. De rehefa nodovetiny raha natsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny silofo mbola miakatra. Zay hoy izy fahitako anao ty. De teo no nitsiro tato an-tsaiko le hoe manao valibabena. Manao valibabena. De io zany ny everiko hoe herim-panahy manosika hatrany hatrany. Fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy. Fa satria mbola tamin'ny 12 taona de nomeny fiarahamonina aingam-panahy de mamerina. De nandrato fianarana teny amin'ny université de mamerina misedra ny lisy tany amin'ny setrin'ny fanaovana fitondrana ny tenin'ny olona. Fitondrana ny tenin'ny olona zany. Zay zany zay ny everako ny tenako fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.